noho izany indrindra no nikarona izay mety anarana malagasy ny antsoina ireo nosy ireo. Nosy sambatra no glorieuse, nosy kely no Juan de Nova, nosy bedimaky no Basasta India, nosy ampela no Europa. Nahazo rano teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena i Madagasikara noho ny fenkevitra 4 tsipika 140 laniera-ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana tamin'ny 12 Desambra 1770 izay manomana ireo nosy 4 ireo ho nosy malagasy. Niverina antondresaka eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara ny nosy malagasy hatramin'ny fionan'ny filoha-rotonda tamin'ny 9 Mei 1924 izay nanambaran'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina fa raha rampiandrianam-pirenena ho an'ny malagasy ireo nosy malagasy. L'appartenance des ISEPARS est une question d'identité nationale. Je demande solennellement et officiellement à Monsieur le Président de trouver une solution pour la gestion ou la restitution des ISEPARS à Madagascar. Ifijorotsika mitaky ny fiandranam-pirenentsika amin'ireo nositsika ireo dia fanehoantsika mazava eo amin'ny mason'izao tontolo izao fa mbola tsy maty ary miredareda ato ambonitsika ny afim-pitiava-tanindrazana ka isika taranaka teo aoriana dia manome hasina ary mijoratrany amin'ny fanohizana ny tolona amerenana tanteraka ny fahaleovantena ty Madagasikara tanindrazantsika ity. Matoa misy izao dinika izao dia satria mahatsiaro ny malagasy fa mbola tsy feno fiandranam-pirenena satria misy singam-pananana mbola voageja satria mbola voasosy ny maha izy azy.